Amin'n'itare feny firavoravoana ry avina malala nazontsika miona toyzao satria andray ny tenin'Andriamanitsika, andray sakafom-panahy koa sakafo ho antsika hoe tsika mivelona sy miaina n'ity andro meny tompontsika ity. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famonjam-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zanak'indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Alakamisy 30 oktobra 2022 ivanjenantsika ireo hevitra hoe mamoria vokatra ho an'ny tompo. Andeha ry havana sy dera sy ankalazan'Andriamanitra ary isika. Misaotra ny Jehovah lalandava aho, io ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah ndreria fanahiko, ary izany fandefitra ka ho faly. Miara mankalaza ny Jehovah amiko, aroka hiara mananatra ny anarany isika. Amen.
andeha hivavaka isika. Andriamanitra mpanavitra anay io, Andriamanitra mpitarika eny sady mpampandresy ianao ary miatrika sy mitsinjo anay isan'andro. Misaotra anao izay amin'ny zavatra rehetra, midera sy mankalaza ny anaranao masina izay ary mime voninahitra ao anao tokoa satria miendrika eo anao izany. Tompo, manoloana tsy fahatanterahanay dia manatona anao izay miaiky eo fahadosoanay. Mangataka ny famindramponao, mamindrafo amin'ny ary mamelahany erikay. Hafao izay. Feno fananao masina izay hitarika anay, ny amin'ny fanambarany teninao Jehovah kina aminay, ivelomanay fa vokatra ho anao izay mpino. Aminaran'i Jesosy Kristy no angatahanay ny vavakay. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ity mitiry avana malala dia hitanao amin'ny epistily voalohany soratan'i Paoly ho an'ny Tesaloniana. Tesaloniana voalohany toko fa 2 manomboka ny 1 fa 7 ka hatramin'ny 20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary noho izany izay koa dia tsy nitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay nitorinay ianareo dia tsy noraisinareo ho tenin'olona fa araka izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay mino koa. Fa ianareo ry rahalahy dia efa tahaka ny fiangonan'Andriamanitra ny Jodia izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Fa ny nanjo anareo noho ny nataony iray firenena aminareo dia sahala amin'ny nanjo ireo koa noho ny nataony Jiosy taminy. Izay namono an'i Jesosy Kristy Tompo sy mpaminany koa ary nandroaka anay sady tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra ary manohitra ny olona rehetra. Ka mandrara anay tsy hitory amin'ny jetilisa mba tsy hamonjenireny, mba hameno ny fahotan'ny tenany mandrakariva. Kanjo efa niara amin'ny fahatezerina hatramin'ny farany izy. Ary izay rahalahy, rehefa tafasaraka taminareo vetivety foana tamin'ny fanatrehana fa tsy tamin'ny fo dia vao maika ny tady sy naniry fatratra hita ny tavanareo. Koa naniry akany aminareo indray mandeha amanay indroa izay dia izao Paoly nefa nosakanan'ny Satana izay. Fa inona moa no fanantenanay na fifalianay na sari-boninahitra rehereanay? Moa tsy ianareo anatrehan'i Jesosy tompontsika amin'ny fiaviva fa ianareo ny voninahitray sy fifalianay. Amen. Ray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao hatrany ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Mofinaina nyvakina tamintsika teo, Tesaloniana voalohany toko 2:13-20. Taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny kristiana tao Tesalonika ny amin'ny fisaoran'Andriamanitra no nandraisan'ireo ny filazantsara sy nandrosony tamin'ny finoana sy ny fitiavana. Koa ny mpitory filazantsara dia mety hiatrika fanenjena. Zany rehefa mpitory filazantsara dia mety hiatrika fanenjena. Ny 9:12. Ny Jiosy vaoaka novidin'Andriamanitra dia tsy te hihain'ny filazantsara fa namono ny mpaminany sy Jesosy Kristy. Ary tsy izany ihany fa mbola nanenjika koa an'i Paoly apôstôly. Raha nanao izany izy ireo dia nihevitra ho manao ny sitrapon'Andriamanitra noho ny fiarovana ny finoana. Kanefa fahadisoana ara-pinoana izany. Araka izany mety miatrika fanenjena ianao ampamorina ny olona ho an'ny Tompo, ary tsy afa-kory ireo olona ireo fa mety ny olona mahalala ny soratra masina ihany, mpiara-manompo aminao ihany. Kanefa aza atao ampihevitra amin'ny fanompoana sy fitoriana ny filazantsara izany. Ny mpitory filazantsara dia izao miady amin'ny Satana. Izany mpiravina voalaza ny 20. Ny teny hoe sakana eto dia teny fampiasan'ny miaramila entina ilazana ny famotehana lalana sy tetezana mba tsy hahafahan'ny fahavalo mandroso. Izany nataon'ny Satana tamin'ny Paoly mba tsy hahafahan'ny makany Tesalonika.
ady ara-panahy tsy ahafahana manatanteraka ny fikasana tsara ho fampandrosoana ny finoana izany. Toy izany koa isika ry havana, mety misy fikasana tsara ho fampandrosoana ny finoana ao anatinao ao, na koa fimbonana amin'ny fifaliana ho an'ny samy kanefa misy ny sakana izay mahatonga izany tsy ho tanteraka. Na dia efa mikasa aza dia tsy afaka noho ny aretina. Ny olona samihafa amin'izany rehetra izany mila mametraka ny aditsika amin'i Jesosy Kristy, ilay efa nandresy ny fahavalo rehetra isika. Izany ry havana, ho antsika mpitory ho filazantsara, tsy voatery mahay mitory teto fizoroantsika vavolombelona, zava-dehibe izany. Saina izany ry havana, ho voninahitra Andriamanitra rehetra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra noho ny mofinaina ny menao anay izay milaza ny amin'ny mpitory filazantsara sy mety hiarika fanenjehana ary miady amin'ny Satana. Tompo, vavakanao izay ho an'ny isam-baravarana mba hitoeranao koa anehoanao fa mino anao dia hatsaro ny fahasoavana rotsaka ao ary ny ankehimpino anao fa vokatra ho anao ny mpino. Tompo, da io izay manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka nasanareo marary mila ny vavakay. Tompo, ampirezo ireo manamanjo, toandro mareo soikolona sahilana, tsy njovy ny mpigadrana. Hitahinao ny fiazakazahanay sy ny asanay ary ny fikasanay, ny fianarana. Tompo, matoky anao izahay, fa momba anay ianao, ka mametraka ny fiainao am-pelantananao koa izahay. Tsy anjakan'ny Satana izay efa valy faresinao, mba nehoanao ny herinao amin'ny fanarenana izany. Ny vavakay dia ataony anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra sy mpamonjy anay. Nampianatra anay koa ny vavaka manao hoe: rahanay eo izay ny an-danitra, ao masiny anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay miloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa finoana ry havana malala ny tsodrana totranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho amin'ny havana rehetra iray finoana ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny fitokiana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny omba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tombontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.